atolotry ny radio Madagasikara ho anao zao. Maroloko. Tantara nosoratany Radiopisan Marie Lucille na Noarina Tsarasoa. Ireo famelona ny tantara: Daniela, Ponina, Niony, Faly, Alain. Mana Totosa, Niony Ramana Misata. Toiny. Tena fafafetika mihitsy zala ty ka. Latsilatsy saina. Tsy montana sady madika. Tsy leo ngety izy. La lehilahy fafa aloha. Saingy tsy tiako zany toetsalatsy zany. Lelaka eo foana ianao zala. Lelaka. Chérie, oh. Oui, c'est Léa. Tsanga, azafady nge lahy. Ho avy aho. Ary ohatrany mandindinika trondro teo ah. Nodiko ny ondrikondrika nanamboatra zaridaina teo de tamana ery. Ohatrany anaikitra ihany ny trondroko ah. Trondro mahafatifaty. Efa betona fa mbola mitana. Ho sambatra tsy ho elindry zara raha izao no mitoy ah. Ary sanatria tsy ho zakako moa zany iny dia ahoany ka tsy loza. Tsy maintsy zakako iny tsy maintsy ho ah. Fa inona ke ty mavaky andry tia? Ty indray le mason'ny Marie latsaka fefany ty. Zara! Inona ny ndry? Fa inona hoa ty mavaky erery andry eto? Hay ve. Nahita katsatsaka lazo vaviny fanenjika kia. Maninona? Zaniko. Fa ndry ty ve efa adaly? Tsy efa lazandry azy. Aleo andeha karakara an'ireto sakafo vaviny nividiko reto fa tsy. Ohatry miresaka amin'ny olona adaly zany. Tena mariny. Azafady ry Zorovafa, mba misy dinidinika fanaovantsika efa mianaka ato ah. Vetivety fotsiny. Fa nga zany tsy mety raha manaraka e. Andro efa ality very neny, ny olona efa te atoro be. Zara, fa ndry ty ve de efa nateraka hitsatsaingoka mihitsy. Misy dika matoza ho alina zao zany no atao. Eny arako. Ato an-trano moa ve mba misy zavatra azoko afa-tsy mifanakianany. Ka mba mahaiza manaja olona de mba tsy ho voakihana tsony. Eny. Zao hoe, vaovao lehibe no lazaina mivady anareo. Nareo mivady? Hivady ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana sy ny fiangonana zahay ka... Isoratra sy atao mariazy zany. Eny re ry Zara. Vaovao tsara kosa zaniko. Ahoana tsara re ry Zara? Loza? Anka. Nisy zava-doza an-trango zay hoa tany amin'nalehako any keo de ohatra miverina tapaka tao an-tsaiko fotsiny le izy ka. Tena loza nge zany zavatra anseho zany e. Hitanareo? Misy mba le resaka nataony neny kianona fa tsy zay zava-doza hita andry tany ah. Tsy le. Fa soavany zao ny dinika eto fa tsy aza fangaro amin'ny loza zany mihitsy. Eny arako. Ka toy izy arona roneny le resa-pahasoavana. Eny are. Araka ny teniko teo de tapa-kevitra fa hiroso amin'ny fanambadiana ara-dalàna hoa zazitrangy. Efa voatapaka moa ny daty ka fikarakarana no mba tena ilana ny fanampianareo rovavy. Fa nga ho atao makotrokotroka be izy zany no hoe mila fanampiana ny fikarakarana e. Maninona zao ry nendra mba atao tsotsotra? Manana zay efa neritreretiny ankizy zareo fa zay idirandry lalina zany ah. Hevitra nge zany. Fa zao ry neny sy papatrangy ah. Miaino anaka. Ahoana ry Tamby?
Misaotra betsaka ny papatranga aloha raha tonga amin'izao fanapahan-kevitra izao nareo. Hitako fa tena tiany neny sady mandray anay ho tena ohatrany hoe zanaka tokoa ianao dia misaotra be dia be. Mitsodranao nareo ary hiara-tsambatra sy ho ela velona ane ianareo. Faharoa manaraka izany dia misaotra neny ihany koa nanaja nandraindray izany fanapahan-kevitra izany satria na dia efa zao aza ny taonanao dia tsy nataonao sakana izany ny amin'ny hoe hisoratra eny amin'ny firaisana sy indrindraindrindra ny any am-piangonana. Misaotra kia. Misaotra betaka Mpitandry ka zaho ary fandaram-potoana amin'ny ankapobeny. Andao kitsika mba hanomana surprise ho anazy mivady amin'io mariazy io. Mariazy nantotra koa ve dia ho asiana surprise iny. Ai, aza manao an'izany rehefa ataontsika tsara lavitra noho an'ireny mariazy ny tanora ireny ki io. Fa inona ki izany le surprise ho atao? Zao mitady ndre lehilahy. Inona? Zany atao inona koa lehilahy? Atao couple kia. Anao demoiselle sy garçon d'honneur tsika. Miredirety indry tika. Ohatray tsy miredirety zany afa ino tsara aloha. Alefa soariko. Ndre ve tsy mba mahatsapa fa hatramin'izay nahatserovantsika saina izay dia efa oriana foana ny ainantsika. Eny. Tatao anatin'ireo taona nirahan'ny sy papatranga izay dia tomba nihiratra ny fiainantsika ka tsy marina ray aloha ve izany? Eno tena tiantsika ingeky tranga ka mba tolorantsika zava-mahafinaritra izy amin'ny andro ampakarana ny dia ny fitondrana lehilahy zany no ampifalifaliana azy. Tsy hoe fitondrana lehilahy fa ilaina ny lehilahy satria nieritreretiko hoe anao demonstration kely amina chorégraphie sy fihetsika voarindritsika rehetra. Ka tsy mahita lehilahy zany ki za fa hita diavo. Eny mety ahita amin'ireny namako ireny. Ka ataovy bando amin'ilay ary sinosino endrika ohatran'ny tranga ireny zao no tena mety amiko. Fa nga kosa ki moa dia izay mety amindria. Izay kosa ki tiako. Raha tsy hoe hosipaina kosako. Ka tsy mavita raha vao bandonao fa dia efa miteny andria zay. Eny ao fa safidianako tsara sady mbola malalaka tsara nge fotoana mbola misy eo amin'ny efa-bolana iomanana tsara. Izay zaniko. Misaotra ki zandry finna koa nefa nisorandry. Dia mba ndriny mikarakara sakafo aloha androany hariva fa za io aky misy dia alaiko vetivety any velona any fa ataoko dia efa niraka tsy. Misy bus ka efa hoatsasakato mivera nga tsy misy any. Ino kosa alo sakanana aloha tray tsy nandray fa feno be tena mitaraka eto raha zao no mitoka dia miandry any moa zaniko. Ino kosa misy raisanaty feno izany kosa efa mandefa clientone izany tafiditra ihany ary dia plasy ray tokana sisa na lalaka tato sarazana izy anito fa tsy maninona izany azafady ramose tsy maninona ka tsy lotovylany raha bano everiko fampanendaka ry vito aleo raha nga tena tsy fantatra ka tsy tery ve mademoiselle? Ka tsy tery fa misaotra
Ary madinika be mifreanao azafady. Ie madinika andrasy fahalaiko. Loza tena diniko any an-trano isaky ataoko fre. Tena tsy misy madinika andraika tato ry tovolahy fa tena adiniko any an-trano le izy. Ay ve aleo ary fa tonga dia esoriko amin'ity roa alina ity ny freantsika sindria e. Menimeny eo indray mantsy le receveur eo raha 10,000 fotsiny niesorina amin'ity. Ka sao dia mba tsy mety kosa re zany Tsy maninona hoa. Oka alohako ihany ny freako ka. Aza asiana olana zany mademoiselle. Tsy 10,000 koa ve dia Eny ariko. Misaotra anao zany dia mitombo be dia be ny 10,000-nao. hitombo firy? Mitombo be dia be fotsiny re a. Mitady ampiresaka indray ty fa aleo modiko mikitika telefona dia hodiko tsy haino izay lasainao. Mademoiselle tsy fanao anie mikitikidika telefona ety an-dalana ety ohatran'io e. Ianao angamba mbola tsy naheno hoe misy misitona tampoka ny telefona eny an-tanana. Ay tokoa moa. Misaotra anao nampatsiaro fa tena adinodiniko le iziko. Fa tena tsy tadidiny 10 mihitsy ary avy e. Fa manaja olona kosa aloha kiala. Na dia mifanohatra be aza ny paozinay dia tsy miavina mihitsy izy. Tiako ny toe-tsainao ry tovovavy. Raha mba ianao io matsy zao ny zakako fomba ahoana nefa. Aleo raha angazy ielany io ny elako tsy maninona mihitsy na any amin'ny farany ary. Adaboko any ny programa saika ataoko fa aleo manaraka an'ity dia ho hita io izay fihetsiny. Na rahanao teo maloloko tantara nosoratany Radjobson Marie Lucie na Noarina Tsarasoa. ireo famelona ny tantara: Daniela, Poniny, Niony, Fay, Alain, Nana Totosa, Niondra Manamsata, Jean Pitson Twin.